ny droit d'inscription ihany foana fa ny ray aman-dren'ny mpianatra manao latsa-kempoka izay ifanarahany fanohanana ny sekoly dia droit d'inscription raisina manokana hoe izay tsy mahalohan'ity droit ity dia tsy raisina izay no nandraisana fepetra foana tanteraka ho an'ny EPP. Reo ray aman-dreny zany mitaky ny amerenana ny vola satria dia hoe 0 ariary gratuit fa tsy tadiditra zareo ny zavatra nataony. Voalohany eo anivon'ny EPP dia tsy misy mandray frais d'inscription na droit d'inscription, tsy misy amin'izany, gratuit tanteraka ny fampidirana zaza an-tsekoly eto Madagasikara. Ny ray aman-dreny zany rehefa tafiditra anatin'ny association izay frama taloha io lasa fefy io dia tokony mandoa latsa-kemboka izy. Ao anatin'izany latsa-kemboka zany no andaminandry zareo hoe ohatrina ny karama omenan'ireo mpampianatra fanampiny, dia ny ray aman-dreny no manapaka ny anakarama azy ao anatin'ny fivoriam-be izay atao anatin'ny fefy. Io zavatra io reto dia efa nareo no mivory nakasika an'io cotisation io. Gratuit foana hatramin'izay, izay foana mihitsy ny disciplinenay, tsy mandray droit zahay droit d'inscription fa latsa-kemboka zay le hiditra mpikamban'izay, izay no alaina amin'ireo ray aman-dreny. Latsa-kemboka ho an'ny mpikambana izay ao anatin'le fefy ny ao ny karama amin'ny mpampianatra izay tsy mandray karama amin'ny fanjakana, frama zany ny ahafantaran'ny olona azy, dia ao koa ny fampitaovana mpampianatra, misy fanamboarana kely kojakojana ny ekôlina.